Valiany lambandy mba kozy kosa fa tsy amelako rara fila raha tena mivaly amiko kozy zany Misy an'izany lesa raha sedy ny sainy lamy mandeha be. ka efa porofo mazava be lety zao saka iza manody ela ankialazovaniny ko mpametaka Izy kosa elahy e, za kosa nely ty ny responsable personnel ao ampiasany e. No zany de za aloha tsy maintsy natsony raha mahakasika ny asa zany. marinonao lesela fa za zany ahoana maninona ny ty atsona akory mba fantatry ala mo fa mpifakalitiany Eny e, saingy mety hoe avy niantso ahy izy de mbola hiantso any lako. Nefa koa mety hoe fantady any latany an-trano lahy izy fa tsy nahita any latany de izy niantso anazy aoko. tsy lodika le zany resaka ambaliky io sady efa arako hoane lesy ny fitiavany lamioty Aza tao an'izany kosa resa raha sedy fa marina zany na manafonamiko azy la tapako zany saingy ny bandy ny tonga lana ny vitana ka nahazo azy aza miady vitana amin'ny akanga tsara soratra lesy fa gana ratsy elatra lahy vorombola nily ty zao bandy zao efa vaky any lesy zany ny resaka raha sedy ary ataoko tsapany lahy fa tsy mendrika any lahy iny zanak'olona iny e. kozy Zao ve lesy ny toetrany lahy vehivavy firy zay nefa nampitondray lafaisana mbola izakan'izao koa mihoditra manatsiny bandy tsy vanina tsy voilà la vérité apparaît le secret dévoilé saingy voalala eny an-danitra lesy ny eny lany masina sira samboriny olo voendrasiny aza mitelindrora mitsongolika resy marenina lesy e. mba kobolamo inona nitovy azany oabolan-drazana zany telindrora mitsongolika lesy nama mitelina lelo ihany Zay filazalaza any tsy rarako e. Marina. Toetra lahy mihitsy ny mampanahy areko fa tsy tena fitiavana ny tiava lahy mioty fa arena sy vola fotsiny e. ty ampole zany mbola ny fahadiovany koa ety anda Jereko ngamoteny lava raha sedinily manomona ny laty ary tsy amelako e fa tsy maintsy ratrako ny vatany sy ny arenany ary ny lovany sy ny volany efa eto ampelantanako fotoana le sisy ny rasana de milliardaire raha sedy andimby hitarana ny oronasa goavana misy adimy tamy Madagasikara akoran'ny anapity io vaniny lara sedy fulany ary aleo indramiko kely le fitenina teo hoe mitelindrora mitsongolika elahy ka namany mitelina lelo masira. mino fa ila tsara ny tantarako tao amandrimbely tao nekopoizana tao amin'ny tanàna ity zany hoe tsy fandalovana rivarivo zany tandremokely le mianakely fa ny ambondrombela ary zarova fampianana kely fotsiny manao rangom-po eo amin'ny taratasy tomboka de mialela tsy ampiasana koa Eny lesy raha fidy saingy tadio fa tsy anaiky ny anaovany lahy mioty ohatry ny anjara fantatro tsara ny eny tantara ny lasy anjara e. Ny afaratra amin'ny fahafatesan'le zazavavy tsy manatsimy mihitsy zany. zara oely maty hoe anjara Zany lesy raha sedy maty izy ary vao omaly arivo zany tsy zakantsony ny fampahoriana nataony lataminy de naleo ny namony tena alovo maty ra zany e. maty hoe anjara anjara hoe maty manahoana kery malala ny de namony tena ndrikoa de ty ahitany lekitony hoe zany mibandy anjara anaraka lia moa atozakako aky zao nafarazimo zavitany atako akory mampamangana midadabe sy bebe ana ihany oka kosa lesy raha sedy le akory de vitany lahy vely ty miteny ohatran'izany fony fahavelony izy efa tahaka ny fakony neverany lahy azy zao izy efa matinony natao lahy de mbola zany ihany ny vavany lahy so de mba tafahoatra lesy zany raha sedy malahelo lesy zany mandeha any koa manaraka azy zany le fiainana voatsy azo fampitazomana tsondromony lahy ande zay tamana koa lesy mahazo mandeha zay le vazo zay
Tsy fantatra elany efa de noela daholo ny anton'izany. Eny fa na de tsisy malala fa tsara zany de tiako hopitiriny eto imason'ny lahy fa ela daholo ny antony. Akoatr'ireo zazavavy efa mivira frein lazy zany ka nitondra kitra tsy fidiny. Mba hain'lahy moa fa vavako kely fotsiny milaza ny zanany amin'ny mioto de voaraoka elahy. Tsy vavo alesy moramora fidy. Vodiny lalako Tsy rarako. Mivolany eo ony na de kely fotsiny azy. Raha ilesy mamlela na miotona zana ela. Lasa tsy misy fotoana tokony laniko amin'lahy etokorona de ray segondra ary. Samy io tsarain'ny apitso lesy rasedy. Asa koa vao mandany revo le karalany. Fangaritra eo bainina hitako itovirana eto ny fiarany. Isan'andro nefa efa eo ohatr'izao. Za lasa nivoaka. Raha ny tena izy de androany any tokony hanainga ho any Atamatavy saingy noho izaho tsy misy mpandimbo rehefa tsy eo mioto de voatery mijanona zany. Na tsara zavatra zany. Ary mioto koa zany tena tsy niakatra mihitsy androany. Etiko mantsy ny fiaraniko. Aleo rangaha androso de hoy teo tena midolo ny birao amin'ny mioto sy bainina ka. De tena tsy niantso amitsy zany kala ny roa andro sy ny roa alina. Na de hoe somaisoray aza tsy nisy akory. Sady tsy anlinina mihitsy anaty Facebook. Aleo aloha samy mianakambo kely zay manana ny manantona. Za ndray aloha de tsy tamby aminao mialoha zany ampafiry ny omby efa nirasana koa ary reny. Am'izay koa hitako tsara zay tena fikany. Saingy tsy mahazo maritela so. Jonony rafidy eo eny ary le reto koa ary ro izy. Io fa mivoa kosa aloha ny braoany ka. Tadidiko daholo ny vavan'ny laomaly ariva na de mamo ary mila mailo io lara sedy fa miodiody ny ambo. Zo tsara resaka any amin'ny miody any io ka vaky ambato lampy eto mitetika rehetra. Ary aleo aloha jerena tsara daholo ny adota taratasy rehetra. Tomboka amin'ny orinasany Atamatavy. Naka izay le lisitra efa navoakako tato Ary efa betsaka ihany anie zany vola virseny amin'ny compteko zany. Ary aleo aloha raha ena zany zay anarany nandrotsaka de ampidirina indray ny anaran'ny Karl. Aiza indray izy teo? Zay komplety. Miandro sy ny ihany mioty sisa de mirotsaka indray mibopy. Tetika manaraka. To mila mody mandady rary ny any amin'ny mademoiselle mioty any aloha elaka. Mariny ohatra mibesaina zany ty izy mantsy de nozaly niala vo maraina be tany amin'ny maly ve no anton'izany. So de misy zavatra afary ohatra mampitebiteby tsy fanonikala iny mihitsy mantsy zao. Impiry akory zay mifamaly fa izy foana no tonga mandady rary ny aty amiko. Aleo aloha mody antona de atakaliny am'izany olona tsy fantany fotonany fiara zany ve za zavatra fahafa io ka mila mailo ena. So de efa tonga le Karla io tany aza ny redirediko andraisako fepetra lahy zao de zao. Inona nefa no atao ka? Hitako ka aleo zay ny atao tsotra sady mora. Ampafiry ny sipe efa voadaka tato koa raha zay lahy ry Vicky, ry Isabelle niseho niavina tamin'ny bandy tonga de voatsipaka koa de telefôny natokana fotsiny de laniny kisoa. Sery fiainany se piso lelaka sy mahihany ho an'ny vokatendy eto amin'izao fiainany zao. Ary aleo atsomy bainina de atolotra ny défaut grave nataony monsieur Fidy zay sivy personnel. Raha pitjany lahy de laniny kisoa sady tonga de renikato be no andrapaka any lahy. Zay fomba isorako anao
tena feno ny foko totsy banga ihany ny toeran'ilay somponaiky fa teto ianao nampahery ahy. Oka zay ry madame Beby vitsy zay ny adito farany nataontsika efa laza avokoa ny olona rehetra ary miala tsiny fa tsy le fotoana mifamezatsika ny voatoany fa androany hitako tsy nitombona mihitsy mantsy ny sainao ka naleoko androany tsika no tena miresaka zara teo koa tsy afaka tamin'le alina ny fanarahana iny fa tsy maintsy namita zava-dehibe tany an-trano. Eny zara mbola mamerina ny fialantsiny androany koa mantsy vao tena mba mipetraka tsara ary efa vita raha teo koa mantsy ny fandevenana azy miainaka ka zao ro madame Beby afaka lazainao amiko daholo ve ny zavatra fantatro mikasika ny anjara sy ny fiainany? Eny anaka izay fantatro ny lazaiko anao ary ity ampiandohana dia mbola mametraka ny fialantsiny aminao ihany betsaka loatra ny fahatosoko tamin'iny sanako iny. Tsy mba nananako hatrizay izany reny izany nefa tsapako ny lanjany eo amin'ny fiainana metoky anao aho fa tsy misy ny tokony omeko anao amin'izany. Fa zao anaka mba manitikitika kely ny saiko ny anto mahaliana anao an'izany. Aza petraka aloha izany fanontaniana izany madame Beby ho valiko ihany izany ao ariana kely manome toky anao Eny ary anaka mba indramiko kely ianao isitona ny vata kely ampanseza io nisy avatra navelan'ny tompoko vavy mantsy aho ka tiako raha tsika menaka no hijery azy ary mety hanazava kokoa ny tsy ambaratelony. Ay ty ve zany? Indrindra anaka. Sedia fanakaizy fidy misy lakazo maika mantsy fa fomba vaizandray moro mioto ty ataonao herinandro ane zay nitsinanatsika nefa dia zany ve ny fanontanianao asetrinao voalohany vao miditra ato ampiasany azafady ary saingy izay ny tsapako banga voalohany tato vao niditrako boromivony tokony tazako tetsa-pidirana tetsy nefa trano mikatona tahaka izao no hitako teo. Aza masika rery madame Dale misy fandabinana tsy maintsy natao dia najanona aloha fidy. Inona tsara hoe sedy zany ndroana zany fidy ka nisy zavatra be da be ny tsapa fa tsy nentina ataony mioty ary raha tsy nanara-maso akaiky ary dia asa sy zava-niseho tao angamba gotro tato ny orinasako. Ory sedy fananina moa zany rehetra zany tsy nampahafantarina tamiko ka ary azoko tsara zany dia efa nikeny papany nanasorana azy tato amin'ny orinasa. Mazava ho azy zany ry mioty tsy mananjoan'ny likazy raha zafa matoa izy tsy eo dia ny lehibe mihitsy any eny nandefa azy mahakasika an'le hoe nahoana ny tsy nampahafantarina anao indray ataoko fa nandritra herinandro iray ianao tsy nilaza mitato ampiasana hoe hoaiza tsy tratrantso ny telefônina dia mbola izay ihany ve nomenao tsiny nataoko ihany tsy ho tesitra ry sety fa tsy mety izany fanapahan-kevitra reo izany ary mihona fa ianao mihitsy nisany nanilika amin'ny fidy tato sedy sao dia tokony ianao ary ny ato amin'ny asanao fa azo inona tany koa ary ty ianao izany nanome tsy tia mainty anao tany ka mankahala za miasa tsara manatotosany andraikitra ato no ataonao an'izany. Maritiriko ana mijery anao ary le tsy falahary ty salan'ny olona tsy mba natera-be vavy nefa na zany aza aleo amboarina ihany aloha fiatsika sao dia homay loha ty ianao indray dia tsy maintsy mizaka ny nataonao androany tsy avelako mora ny ranomasina raraky ny tovavy tsy manatsiny iny ny ala helindreny mandraka androany dia miomana izaka izay nataonao ianao melohan'izany nefa mila fantariko tsara koa ny tetika ho iarahanao amiko fantatro mantsy fa tsy ny fitiavana kory ny iarahanao amiko fa ny arena sy ny vola ary ny lova fotsiny. Tena so dia tokony mbola tsy andray ny asanao ary ianao ry mioty jereo ny ty ianao raha tsy ohatra nyreny tsy mbola tonga sainy ireny azafady ry sedy reraka be mantsy ny saiko tena mety mbola tsy ho afaka mandray ny asako marina mitsonao aloha androany zay koa ny tadiavako amin'ny fidy mantsy kay moa zany izy efa tsy otsoniko zany fa mipetra aloha ianao mila miresaka aminao dia inona indray zao ny lainga fafiny ty amiko eo tena tsy misy tandroka marina ny ratsika zao ry mioty mifona aminao tamin'ireny fifambaliana tsy misy dikany fanaovantsika tamin'ny herinandro ireny hoporofony izany fifonako izany dia manasanao mba hiaraka isakafo amin'ny azy papa androany mba ho toy an'ilay fotoana efa voalamina saika nataontsika iny lozy zany dia inona reny ataoko nefa koa ny raha tsy manantanteraka an'izany tsy afaka ampiatra ny tetiko mihitsy ahy dia tsy maintsy ho vita fisehoana ve zany izay sy tia tsy vaniny ity vao afaka mizaka ny tsy nentina nataony izy mioty mihaino avy ianao mihaino anao ka
zay mety re dia atao e sady za koa mifona aminao tamin'izay tsy nety nataoko e fa avy aloha aloha za ndray ny asako ary dia mba homeo an'izay tatitra nataonao koa mikasika ny motifa nandroana amin'ny fity fa tena tsy azoko mihitsy ka zay fa rehefa misakafo atoandro toy zanandresaka iny ary dia aza mandefa fisainana be akiry malala koa raha misy ilainao ahy dia eto ihany ahy e afa be mioty ary so dia efa niantso amin'ny mioty ary fidy za hitako tsy mitombony zany ka ny fijery ny voaniditra teo ka nanontany tsy maha eo amin'ny fidy dia afantarako fa mbola tsy niantso azy fidy na zany aza tsy maintsy mailo ihany larasedy arapaina retsy fa vita tamin'ny fomba manetrikerika ny fisehoantsika sady enikajany ny feny voninahitrytsika ie dia arapaina koa ela fa aleloha andamina indray tsy famezana be deabe retsy ary sedy tena mikorotana ambony ambany tsy izy reoko ka maninona moa raha andolo sokafana daholo alady koa ny androany dia tsy misy ataontsika amin'izay koa afaka pirinina izay tsy ilaina rehefa vitantsika ireo dia alaina sary daholo dia asiana soratra hoe fanomezana tamin'ny fisehoantsika afaka ray voliny iray mantsy dia roso amin'ny soratra somary azy sika roko efitra mety zany misedy ka mitsangana ary ianao teo ampandrina teo e mioty tena mbola fanina be zany eny lohako mamotapina le maly ariva vita fisehoana iny tezitra amiko zao ianao hoe inona moa ny tokony tezitra aminao ry sedy androtsika no maly iny ka tsy misy tokony agaga zany reny ary weekend tsotritsika mamitampina ianaoko maika fa hoe andro ray toza atao amin'ny fiainanao ve misotra letsy fa apiko anao hiaraka nokatra n'ireo fanomezan'ireo ale reto nataoko dia reo ataonao ry sedy dia sady manokatra andreo ty antsika no miresaka fa vitsika aloha ny avanao tonga maly reny sady to lehilahy daholo ny akamarony le reninao azy atao ohatrany tsy nahitana teny firy-koriko mety misy antony manokana very sedy nefa raha araky ny teninao tamiko ane dia tsy toza mihitsy ny reninao aleo re zany hoandry mioty ny aniny eny misy anandrony way fa jerenao anie ty fanomezany ty antray mahafinaritra sady tsara be ny parfum le izy eo hoe sedy ety avy aiza ary zao ty mety avy any amin'le kosinina anay vao tonga avy any andafy ty ngambako ngamba tokoa tena tiako be ry sedy fa jerenao koa ty antray mahafatifaty kely aprimo tsara reny ry mioty amin'ny mariazysika teny ilaina ataotsika loha larany eny amin'ny fiara mitondra ny mariazysika io dia mba jereo daholo ny areo akaikinao reo fa za nokatra nydre tsisy reto aleo ary fa asesiko mihitsy reto aleo aloha ty rety sokafana fa inona koa ty to akanjo fotsy miosindra losa fa inona ny tia fa misy inona ry sedy taonangina tampoka teo ianao inona ny hitanao tao tsisy ninina rery mioty ohatry nyreraka be zany kay fanina tampoka vokatry le asa fifangaroana alikola nataoko maly angambako kay aleo aloha isika kely ao amin'ny dosy fa tena tsemboka daholo no vatako ary aleo hoentina manaraka aty amin'ny dosy atiky fa inona ary ny anton'izao tena le akanjo mandriny ny anjara mihitsy ty fa to manino ny diry mifindraha be tahaka an'izao ka dia iza koa no nanatitra ny ty tato inona ny dikany dia sana ty ve anangatra kiavatsy vaniny iny trahatra iny mbola ho aizany azo anao ry sedy voadingana voalohany fa mbola betsaka amin'ny manaraka ary tsy hamelako ianao raha tsy milaza amin'ny marina rehetra soa ihany fa nomeny mamany anjara daholo ny zavatra ilaiko anatanterahana an'izany sady famaizana ny lehilahy ty vehivavy sy areny izao ny valifady-pitiavany tsy manatsiny esy tsy mahita atory aho zany
inona ary no anton'izao rehetr'izao e dia sanatry manangatra ve anjary iza ny nanome an'iny akanjo misondra iny ary so dia le reniny ary ny tonga tato fa tsy nisy nahatsikaritra raha ny fitantaran'ny fidy mantsy dia hoe tena nalahelo mafy le reniny sady raha tao koa le reniny miiza ny nanasa azy ary ahoana ny fomba nakanisany tatesina hahafantarany zay nefa tsy mbola ny fankahitakory ary zay mihitsy no antony tsy niaonako tamin'ireny ny anjara nandritra ny fotoana ny arahanay ary so dia mba hifidy ary no miketrika aloha zao valifady zao valifady tamin'ny nandroako azy sady izy rery no malala ny fiarahanay sy anjara saingy amin'ny fomba hoana no avy tany an'izany ka tsy maintsy hitako teto izy raha nanatrika n'iny fanasana iny le izy koa moa fa nasana be fa tsy hoe havana ihany ko tena vaka ny saiko to mitipitipy zany inona indray ireny iseho e miotoko mo tsy afaka ilazana tsy ambarateloko za ela vao raisipotsiny eto ka tsy hatateraka ny fikasany lahy ezahana fenina amin'ny daholo zao na dia lasany lahy kely sy bitika ary za kosa aloha tsy manaiky tsy maintsy tratrako ny tanjoko inona moa le tsy nivelomana eto an-tany raha sedy raha tsy hiaina fahasambarana ny aminao rehetra ary mioto tsy maintsy anjakaiko na miseho mafiloso tsy azo akisy koa ary ianao tsy maintsy tratra mibanda ny tanjona fa nazanona tsy zany mahay ianao ka aizaka efa ela ihany zay ny fotoana ny arahana mbola tsy nisy akory ny fahafaham-po azoko taminao nefitsika efa mba mpifamofo miandry an'izao mary azy zao foana nga ianao misaina fa aritra ny fanambadintsika vo vita eo tsy pongatra eo daholo ny tena endrika ivelan'ny fahatsarana majinijinika ny finosoko ao arenan'izany amin'izay efa azoko ny vatanao sy ny arenanao iza ny mbola afaka anaisotra n'izany eo anatrehan'ny lalàny na ny vady na ny arena na ny vola sy ny lova misoratra amiko daholo zany ka zay tiako anaovana azy zaho aloha ianao no afaka mandany fanotreko afaka mitokanevitra sy mikonokonona ampandroso zay orinasanao fa fotoana vitsy kely ihany dia eto ampelantanako zany rehetra zany amin'izay fotoana izay zay tiako no ataonao sy ny fanananao rehetra dia inona zao nataony ao anevitra ao ka aleo hoe jerena efa matory be kiala kely andray ty izy mangetaheta ambony lakana fotsiny lahatra eto raha sedy mila mameno filany lama maivay ao anatin'ny lahy ao lahy amin'izato anjelikely tsy manana tsiny manoloana tsy ho ela dia ho viravirainy lahatra amin'ny tsy nay maintiny fa mereta kely fotsiny andray ry mioty efa tena fioty sy masaka ery ty ianao mafy aloha ianao hatreto ka tsy afaka manao fihetsika hafa fa sao dia andravo zay tetika efa vita mila rahana amin'izay safidiny aloha ianao amin'izao tsy ho ela dia anatanteraka zay baiko ataoko ary aleo amin'izay aloha atolo fa efa mavesatro zany masoko zany tafandromandry ianao ry malalako dia manofisa mamy aleo aloha tsy akatona ny trandro fandriny fa aloha isokasoka tahaka zao ary andeha hidaboka amin'izay aloha oay fa ino io ambony fandrinako io to misy zavatra mipetraka akanjo mariazy ty andriamanitra tena akanjo mariazy mihitsy ty ary anisa fa ahoana ny tsy nahitako an'io teo dia misy taratasy anie zany manaraka azy zany finony ty dia inona reny anton'izao mitonilo elara sedy so dia nikala-kely io ka vaky eto nitetika rehetra aleo faingana soronety ty ohatray miosondrany izy zany fa akanjo mariazy niza koa ary tony
Voraka hatramin'ny atotoako. Inona hoe ny voalaza ny taratasy? Sedy mandrakizay ho an'ny voatintsika. Anjara. Anjara ahoana? De mandrakizay ahoana koa ary? Tena nanangatrikala ratsy iny. Tsy lasa any amin'ny tontolon'ny fahafatesana any ianao fa tsy mendriky ny velo lety tsony e. Lasa ho ary anjara. Efa safidinao iny. Zay fa mivarahontsana. Ary miantsoantso be ne izy zany. Efa tafapetraka fidy tsara eo ambony fandriana zany le akanjo mariazy nolokoina imena takany ra. Ary aleo amin'izay mody tongavako any dia hita eo izay lazainy na ilaza marina na tsy. Sedy fa misy inona? Mioty. Tsisy nenenina ka nanofo ratsy be fotsiny. Nanofo ratsy? Ianao azy tia mijoro eo tongo-pandrinako nanofo ratsy ahoana? Fa misy inona? Tena tafatsangana teto ne zary mioty. Nanofo ratsy aho. Dia mbola mahita valy ihany. Za indray dia tsy sikotra aminao zany Sedy. Vavanao mihitsy ny tiako empanganao. Ka matorilo ary reraka loatra angamby ianaoko. Marina tsy tetra tampoka teo ka. Tena niantsoantso mafy be ny ianao Sedy. So ihany fa tsy nampiretiny le jiro be fa nivezy eto andoam-pandriana ihany nyreraka ka tsy tazany tsara izay dia tanako. Mandehana re ianao matory fa tsy maninona nofo ratsy fotsiny iny keo. Eny ary dia aza mandefa saina be tafandrimandry Sedy. Mioty so dia mba afaka mijanona matory ado ianao e. Sedy koa efa hoe tsy mety ho azy zany. Aleo efa tsy hoe le tsy dia atory eo amin'ny foana. Eny ary dia tafandrimandry Ie, zay fa lasa. Mampime aty ianao Sedy. Tamin'ny orana lalako ny endrika ao dia efa nitsana tsikelikely ny fitiavako anao. So ihany fa nanampy akaiky koa fity tamin'izao fitadiavana amin'ny marina izao. Sy ary aleo amin'izay andeha fasako mesazy fidy andefa efa vita ny androany lo. Raha pitsondray manaraka. Kobokoboin'ny tahotra ihany ianao Sedy dia tsy maintsy ilaza amin'ny marina. Ary amin'izay fotoana izay dia andray mivalina sanao ianao. Ekeko fa tsy namonina faty olona mifantana ianao saingy rangory fototry ny afo e. Niainga vao marina be tato an-trano mioty sady tsy namela hafatra korona kely ary ka efa mivaly maraina izao ary aleo aloha jerena ny telefonina sao niantso aho izy ka namela hafatra io kosa kay misy hafatra ka tena nisy andro 5 tato fa tsy voaraiko dia resy torobe tato koa zany lasa niasa fa mbola natory be ianao. Aza miasa raha mbola reraka fa maka aina tsara aloha. Aleo fa vitaiko daholo izay ataonao androany mba alefa somail fotsiny izay dosie tokony atao. Inona? Sanatry zao dia zao ihany dia andeha hiasako. Tsy avelako hitanao akory. Loza marina. Aza hitaka efa mikarokaroka atao le kiala kely iny. Soa aloha fa novaiko daholo ny teny miafina hidirana amin'ny solosaina. Nefa iza ny mahita raha iny kiala kely iny izay nataoko tao. Ohatray fa inona kory atao mirindriny reto? To soratra menamena mandrakizay iondray le soratra fa inona ny anton'izao e? Tena misy matoto ato ka kiala anjara tsy vaniny mihitsy ny manangatra fona re ary anjara aza elingeleninao tsony re ny fiainako e efa tsy anjarako ianao oay ary to misy akanjo maromaro koa reto tena ny akanjo ny anjara daholo reto le nanaovan'ny farany nakany ampiasana ny tady ahy iny vonjeo re olona vonjeo e
fa aiza zany ry mioty aty amin'ny hôpitaly ianao ry sedy a aha ninjera tao mitozy tao ianao dia voadona mafy ny lohanao ka tsy nahatsiaro tena raha tsy miverina tany an-tranonaka an'ilay taratasy ilaiko a tsy nahitanao saika asa angamba izay nahazo anao tao raha tsy miverina ako tena tsy salama ianao ry sedy a dia niverina tany an-trano zany ianao dia hitanao daholo ve ny zavatra hitako tao amin'ny dozy tao ry mioty a mazava ho azy ry sedy a raha nitsavony avy ny diovako no nahatonga anao ninjera tao miala tsiny ary sedy a inona tsara hoe ry mioty nizaniko raha nitsavony ahoana tsy nahitako ohatr'izay ve ianao izay marina re lazainy fa inona ny tianao fantariny tsy nisy akoatran'izay ho atao fa aza mbola miteny betsaka aloha ianao fa tena mbola reraka be nge zahay vao mitony ny eritreritro soa fa tsy hita mioty zany ireo zavatra hitako ka antony nampanjera tahaka an'izao efa milaza dala ary ve zahay dia ny saiko ve zany no mamorona an'ireny zavatra ireny sa tena manangatra tokoa kalan'iny tena manangatra iny ka za rery ny tiany ahitan'ireny raha mitoy izao dia ho lasa dala ka dia mihevitra ve zany ianao ry sedy fa adala tokoa za manoloranao ty dingana farany sisa dia tsy maintsy ilaza marina ianao ary tia ny tena mafy kokoa amin'ny fotoana ilazanao marina rehetra nefa dia ny feonao ihany ny ampanganao ary izakanao ny eloka vitanao sy izay mbola kasainao atao mioty velao any dia hiasa fa efa tsy maninona ntsony ka tena be asa be mantsy zaho ka so hanahirana andrainao ko ka efa ndrezaka tamin'ny papa ary sedy a ay mila makarepo kely mihitsy ianao ka aleo ataony daholo ny asa fa somanananao ianao ka tsy maninona ho aza miandro malaza ny ery sedy efa kaiky tsisy atahorany sady efa tokony niantso azy ilay client antsika any apita marina andao nde fa lany andro aty fotsiny ko eny ary andraso vetivety aloha andeha ilaza amin'ilay dokotera mifangany ianao za tonga dia anao akanjo dia inona reny ataoko hoe aleo aloha manao akanjo faingana ka oay fa inona indray ty anaty posiko ty to valolana mosara izy zany ohatray tena le mosara fitondra ny anjary ty tadidiko tsara ty izao le petako fena sy ny soratra hoe mandrakizay fa aloza inony ty to misy sary tapako zany koa mifonao anatiny andriamanitra to sary tapako ty tsy ty ve le nangatahany anjara tamiko hoe tazany tao anaty portafeuillako dia nalainy na dia tsy nomeko ary tena izy ty ny anjara tsy fa iza marina ary ianao dia ho mandrakizay tokoa ve ny fitiavanao ahy tsy marina zany ahoana koa natongavany ty tato anaty paoziko tato ary sedy ao tsara ve anao zany fa ina ary ty mahazo anao tsy maninona ka fanina be indray ka zay nge mahatonga hiteny ny sedy hoe sao dia tokony hijanona ty anao hojabony andao hiala tato faingana tsy dia tia mijanona ato amin'ny hôpitaly koa mantsy ka andao ary efa vita homana ianao andao efa avy nandao vola rehetra lanitsika tato a mantsy fa na zany aza afafabe zany ao ny fahitako anao efa hoe tsy maninona ka dia ho hitantsika eo moa ny amafisa-tsainao ka tonga dia any ampiasana zany ny direction antsika aleo tonga dia anyka misy ny antsony alao zany ary maninona ny tsy raisina ry sedy entoko laharana isa koa ary ty laharana miafiny ty allo fa izy zao tsy mazava tsara fa izy zao fa izy zao manadaly zao mandrakizay ahoana koa iza ho azy zao andriamanitra fa misy inona ry sedy ary maninona natsipona mafy teo le telefona ka matahotra ry mio tia matahotra fa misy zavatra hafahafa be za mo manelingelina fa maninona ary ahy fa mandrakizay ahoana ny lasain'le olona teo ry sedy fa manan'olana amin'ny olo-kafa nga ianao tsy misy olana zany ry mio tia tsy misy manana olana amiko zany
saiko raha misy olona miketrika zavatra hafa any na hoe inona fa misy matoto manelingelina ny fiainako hoe mila manatona an'ireny mpamatatra ireny mihitsy aka sedy a lazao azy tena mahazo anao ka notonelo elary sedy sahatreto izay nafiny za kosa aloha tsy laza aminao an'izay rehetra mahazo aka sedy a so dia tokony andeha hody aritsika aloha e tena tsy salama ianao ka ka ray soary io telefôniny io fa simba eo ny io e sa efa potika izy zay tsy manino ty ka olona diso laharana fotsiny le teo ka olona diso laharana koa fe dia mampitahotra na ohatran'izao ka zany koa fe dia antony ampazana n'iny telefôniny iny tsy haiko ry mioty ohatrany narary tampoka ho any lohako voadonan'le telefônina ka zany nanompazako azy teo e le lohako efa ninjera tany amin'ny tosy nety tsara kosa ny antsony vita teo iny a vita ny somatsara ny nampanaoviko azy mbola iza nefa ny azo anao ry sedy a fa ianao mariny zany tsy mbola tonga tany ampiasana akory dia niverina nakan'izany dosie adinonao zany fa ahoana ka misy olana nga mbola teny an-dalana any ny antso le orinasa dia zay vao tadidiko nefa ianao torana tao amin'ny efitrano fidiovana no hitakoko zany ve tsara zany tsara hoana fa tsy azoko ry sedy a ka novaiko mantsy le teny miafina fisokafan'ny solosaina fiasako ka so tsy hainaoko efa fantatro ka a efa nandefa mesazy tamiko koa ny ianao mahakasika an'izay hoe mandrak'izay mot de passe izy ianaoko inona tsara hoe ry mioty za ahoana ny nandefa mesazy tany aminao ka ary tena very tadidy tokoa ianao ka marina tsy tena voadona mihitsy ny lohanao ty jereny tamin'ny fitosasana zao ianao nandefa an'ity mesazy ty io numéro anao io andray tena laharako marina ty nefa ne tamin'ny valo ary aho voataitra fa tadidiko tsara ianao ty koa tena matsikaiky ry sedy ka mbola tsy anaiky any ve ianao hoe nisy voadona tamin'le ninjera tao amin'ny doso any lohanao e zany zao mahatonga anao tsy mahatadidy io ary sao dia mba tokony tsy asary ianao ry sedy a tena angamba tokoa tsy nivery tadidy zany aka tena nisy nikitika ny findrayako ary izay nikitika azy no nandefa afatra tany amin'ny mioty dia izy le avelo ratsy ny anjara indray ve tsy salasalana loza marina dia inona koa ny mbola isy eo akoatran'izay tongotsika ry sedy a mandehana fonjony borao anao fa za monjiny efa sasamiandry zay fidiko fa fidy ahoana adiniko tokoa ny laza taminao fa naveriny papagna e fidy e dia tsy nampafantarinao anahy akory ve zany ry mioty ka nazary ne tsy nahalalanyizany fa voateny an-dalana ny antso a papay tena tsy tiany elingelona ny fanomanantsika ny draharaha ony izy dia tsy nilaza tamintsika ko nylazay mihitsy aza hoe tokony aka congé ray volana hontsika aloha mialohan'io raharaha io indray ny tsy hitako losy ty zay fa mahazo toy ianao lazao a telefônina ianay raha misy ilanao eny re aleo aingana fa fanaty dolo ny dosie rehetra tavela ato ka so dia tsikarotsy miody fidy eo ka losa mila may reo laha fa misy tilo zao rehetra zao oay ary tao vovavataty daholo fa inona marina no anton'izao e ary inona reto tota taratasy marobe eto reto e tena voavina voaka mihitsy an'izy reto e to le dosie rehetra reto tena le tato anaty solosaina miampy an'ireo efa nivonoky rehetra azako ary misy taratasy kely miaraka aminy anety inona hoe mandrak'izay iondray le teny losa aleo aingana hidina ny ridao so tsikaritro mioty eto ao marina dia ahoana reny atao hoe aleo rangapitehina daholo nefa soefa nisy nanao kopitano any dia iza nefa matotohany anjara ny nanao an'izao nefa vo io ny voliko fa maty ane ianao ry anjara ary tsy za velivelo no namonanao ka avelao hiaina ny fiainako ka koay inona koa ny taratasy ny fangaro tato iny miandry anao any akoatra izay mianaka ry sedy mandrak'izay mantsy ny fitiavantsika losa aleo ankonona dolo tony dia torana any ambany any
Ary alolo asina maso koa ny konty ato fa sao de nisy nahitako manabe eny any a mantsiko izany malala ireo kosa fa tsy niovaka ary aloha tonga de fahafana daholo reto tena tsy maintsy mitady fanazavana n'izao zavatra zao aka any an-trano nahitako vaolan'izao mandroso za ihany lesy rasedy a fa fomba vaizandray ty mifanao elaela atao ampiasany ty e lazao lesy zay tadavina azafady andre mato superviseur tsisy tadiaviko ka saiky ilaza fotsiny aho hoe efa niverina ny asa ka so misy ilana ho a lasa lesy mandeha any mbola aiza nefa ny azo an'lahy e te anao ratsy eo le tiako zao vo mivaraotsany eo ary alohaloha reto dika mitovy reto aterina any amin'ny raha matokely talefa so tratra n'le tsy voaniny ty etondray mahagaga koa ny ry miote efa profitana anazy reto nefa mbola miandry ihany asa mety mbola te hanao mifampitahorana n'le karilahy io ngamby izy hatreto aloha de manaraka mbokiny zay baiko ampanaoviny ahy e ela ny toratorahany laha ty rasedy ka na vovo masinangatra efa reto daholo miprofo rehetra raha matoky kely taleka tsy haiko hoe inona indray mbola endrasana ny raharaha eny e tsapako efa dodona tanteraka ianao ry fidy fa aly aloha miandry kely a tiako mantsy andray ny valinasany rehetra mihitsy ny le tsy vaniny io tiako angiry firy mihitsy e saingy tsy hoela dia atsapan'izany io ka ny fanotikotinany volany orinasa sy ny tetidratsiny ania mademoiselle de efa ampiandetika azy sy zakan'ny sazy atrano maizina aman-taonany e farafahakeliny 5 taona moramora ianao ry fidy a tsy ampy azy zay sazy 5 taona ny mbola mafy noho izany ny mendrika an'iny ary sazy mandra-pahafaty aza ny fanodikotonany volan'ny orina azy ihany fa ny saika anymban'ny fiainako sy nefa nanomban'ny fiainany zazavavy tsy manatsiny ny tena loza ka inona indray ary zany nitetika manaraka e milamina aloha ianao e ary ao maso fotsiny loza ataony eny ary mademoiselle lasa aloha fa toy iny lasa nyvoakininy ianao ary andeha ho aiza hoy zato izy angamba ndeha andoro an'ireny taratasina voakako tao reny jere ty poziniko aza mody mijery any aloha ianao fa to mailomailo be izy zany so fa tsy hitany hoe atao aminao aho fa tako mivaravarakely eto ny tena ilako ny fanampianao ry fidy a ary tsy vitako rery fa milanao a taoko efa nanampy anao foana ny ahatra amin'izay e ary ianao ary nisorako namerina tamin'ny asako eny e fanazanina tsy zany mila miresaka mipapatsika sy ianao sao ny antsony sedindray mantsy ny tonga alohan'ny aminiko raha re miporofina namelohany ianao reny mantsy tsy azo lavina fa natotony tany aminao daholo ny rehetra rehetra marina tokoa zany ka roviana rytsika ny antso andrainao e so tara loatra eo mantsiko alealoha vidy ty tetika farany ity dia ho hitantsika eo ny toyany mila mazava koa mantsy miporofo rehetra mena amin'ny papa mba handraisy lahatra azy eny ary oay iny fa namelona fiarany ianao mademoiselle ary andeha ho aiza koa iny aza manahy ianao fa efa nasiako kamera daholo ny izy alehany na ao anaty fiarany zany na any an-trano atao miboro fotsiny tsika dia mahitsy zay ataony ihany saingy mandeha anaingany ianao aloha ry fitiny izay atongavana lohan'iny any an-trano a reto mifanalahidy dia izay asaiko ataonao atao a aza manahy ianao fa zavatra farany diditsotra ny ataonao e haika anao a mademoiselle ay ve ohatr' izao mihitsy ny toetranao e fa izy koa ve zany loha manana fanalahidy afaka ohatran'ny reto e manana izy ka fa rehefa todiny fety tahaka zao ty dia mila mampiasa fetsina koa raha fetsina azo lendanao le verina fa fety a zay tokoa aloha filoha ianao e dia noho tsara zay lazaiko ka lazao ary hoe inona aby no ataoko mangina be ny atao trano ato zany ary nakaiza daholo moa le fanomezana tamin'ny andro ny vodiondrina izy mioty reny e akoatra reto efa manaingo ny trano reto mantsy de nisy efa napirimina ihany koa ny sasany ko tsy maintsy mitady borofo maromaro aho mba halalako ny tena marina e
rehefa tena nandinika mantsy de tsy ahavelona lolo araky ny fisainako fa misy olona mahafantatra ny tsy ambarateloko. Raha maty tokoa ianjara tokony tsy misy idirany tsony zao zavatra zao, ary so de hifidy sy ny reniny ary no miray tetika e. Mety mahamaly faty mihitsy fidy amin'ny androahako anazy tao ampiasana. Akoatran'izay ny fitiavany mangina ny mioty, fa reto daholo kosa aloha le fanomezana tamin'ny vodiondre. Aleo hijerena, reto anie misy anarana avy amin'ny mpagnome daholo e. Akoatran'ity boaty nisy ranomanitra avy any ampity ty de tia koa le baoritra nisy an'le akanjo misy rà. Tsy nisy soratra mantsy reto fa mandrak'izay no ny baribary teto. Ary aleo hoe jerena indray aloha le fanomezana, ny baoritra reto efa hita. Le akanjo mariazy sy le akanjo mandry ny anjara iny zao no mety ahitako ny marina. So ihany fa efa nataoko tsara pirina tato reny. Andriamanitra, fa inona daholo reto? Atao anaty fitoerana tato daholo ny akanjo ny anjara rehetra mihitsy. Tena ny akanjo ny anjara rehetra miaraka amin'ny fitoerany reto. Ary akanjo ny vidiko daholo reto ho azy. Finona reny ampon'izao e. De manangatra ve anjara? Fa inona zany feo an'izany? To any amin'ny hevitra fandraisam-bahiny ihany anie izy zany. Mandrakizay any ny vady fanaovantsika e. Nefa de mivady pelirano ianao. Ny anjara, efa maty ianao e. Efa maty ho ahy ianao. Tena feo any anjara rany na de manako sy avy lavitra ary. Ao amin'ny salon ao mihitsy izy, manako mafy mihitsy. Fo lasa dala ve zah e. To feo efa nitambirina tato atsofoko fa tsy tadidiko. Ianjara, mandeha any e. Efa tsy namany velona tsony ianao. Sedy a, mbola tianao any ahy e. Aza pahorinao takizao re ahy e. Mandeha any amin'ny toerana ny safidianao any ianao ka. Tsiry sedy a, mandrakizay ho any fitiavantsika. Ary vavanao no lazan'izany tamiko. Tsy maintsy tanterahanao io fa raha tsy zany de... Tsy zany de ahoana ka, ha? Ovinonao ah. Anjara, fona aminao re ahy e. Mifona tamin'ny rasy nataoko taminao. Avelao aho ah. Avelao aho iaina amin'ny fiainako fa efa tsy anjara ny atsika e. Mahaizy anao miperaka any amin'izay toerana misy anao any ka anjara. So ihany fa tonga alohan'ity tato an-trano ah. Izy koa mbola farinana piditra solika teo an-dranomenaka vetivety de voasongoko. De zao zany le hoe nitsakotsako izay nandrahony. Mbola ho aiza nefa ny azo any lara sedy ah. Hoentin'ny fitiavaka rena loatra ka zao sisa ny efa rana. Ary mbola ho ratsy kokoa noho izao ary. Ohatray. Ary maninona koa ty izy. To midiridiry be mampatahotra ny izy zany. So de tsikariny ary ahy. Oay. Iny fa miazo miditra makaty any efitra misy ah. Ay fenao teo e. Tena hitany avy ambadiky le fitaratra marina. De sanatria tazany ve ny azavany findaiko nandefa ny feon'ny tehiriziny mademoiselle Miot tato mba hiampita amin'itsy radio be amin'ny salon itsy. Lozako marina. Zay vao tena tratra. Aka. To midiridiry be fotsiny manoloana an'le fitaratra ary ty iziko. Ary inona kosa ny lasainy. Fa inona ary ty tazany eo e. Avelao aho ah. Raha zany mijery azy de zany everiko fa tsikariny saingy zaka iny tamin'ny fasana. Koa ary zany lasainy le voly e. Arena. Fafinaretana. Reo no anton'izao akiry anjara. Rehefa saika azoko raha tsy nitsangana tamin'ny maty ianao nanaka anazy. Anjara. Mandrakizay ekiny fitiavantsika. Mandrakizay tokoa. Aleo fandeha ho any aminao any ahy e. Mandrakizay ny fitiavantsika e. Ho avy ah. Loza. Tena tsy zakany rasedy ny zavanisy. Lasa ny azakazaka be nivoaka ny trano izy. Ary andeha ho aiza. Tena lasa daly iny. Aleo faingana mivoaka denjehana ka. Oay. Ary ty akanjo miosiny raha ty zany nitazany avy teto. De misy soratra hoe mandrakizay. Enjany zany tetiko mademoiselle Miot zany ah. Fa aleo aloha enjehany le iny.
dia izay zay madame Bebe ny zava-nisy a maty sitradrano fa nitsoraka tao ambany fiara lehibe sedy lalina reto zany fa ny tsy azoko dia taizana hitanao an'izany feo isan-karazany zany le feo nentinao nampatahotra azy zany ka raha tadidinao dia nangatahako taminao daholo zavatra rehetra izay mantsy ny tena antony nangatahako an'izy ireny tany aminao hoe mba hitadiavako marina mikasika ny sedy tany ambony